Salama daholy fiatanana amitsika rehetra. Ny zavatra horisantsika vetivety zao de loha hevitra hitanareo io hoe fantatry ny devoly ny niveau spirituel ny malagasy. Averiko tsara izay fehezanteny sady loha hevitra izay hoe fantatry ny devoly tsara ny niveau spirituel ny malagasy. Zay hoe fantatry ny devoly zay tsy resaka discernement. Lesona efa nazavaintsika teto zay satria Andriamanitra irery ihany no mandinika ny fo sy mamantatra ny fo, fa ny any devoly kosa dia par analyse. Paray mihitsy amin'ny fomba fiasan'ireny le milaza azy fo sociologue na sinisisa be da be reny hoe comment zany jereny devoly tsara ataony analyse ny situation sur terrain, jereny hoe inona no manque eo amin'ny fiainan-janak'olombelona, inona mampitoto ny zanak'olombelona, inona tsy mampiadana ny zanak'olombelona. D'ailleurs rehefa tsy manana an Jesosy Kristy ny zanak'olombelona dia vitany ao anatin'ny fony, de rehefa vitany ao anatin'ny fony de tonga mirenireny izy ary rehefa mirenireny izy zany hoe koky vida lay fony dia misy fanafito hafa miditra ao anatiny de mifanaratsy zany. Attention, important be zay. De rehefa manao analyse ny démonie araka le nitenentsika teo hoe inona no manque, inona no mampirotoroto ny taranaka am'izao vanim-potoana iresantsika izao inona no tena hoe mahasoafy, tena hoe mahatonga filana be ao anatin'ny fon'ny tanora. Ninona saranga zany, te anambola, te ananasa, te ho bling, te ohatr'izany. Par analyse dia fantatry ny devoly tsara ny vo spirituel ny génération. Ary izay mihitsy no zavatra misy am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Fantatry ny devoly tsara ny niveau spirituel ny malagasy. Voatsela isika dia rankoranko be mihitsy ny olona vidéo 25 minutes sa 5 minutes tsy haiko za tsy nahita an'izany, tsy te hita an'izany fa de tsy misy afa-tsy zany eran'ny réseau, satria izany no besoin, izany no manque am'izao taranaka zao. Miariary ny asan'ny nofo Galatiana toko 10. De miverina am'le niresantsika teo hoe satria tsy misy soratra masina ao am-pony, tsy misy fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, tsy misy fiainana Jesosy Kristy mihitsy ao anatiny, koky vita de fanafito be da be hafa no makatoerana ao am-pony. Dia mivoaka am'izay le algorithme iry amin'ny scanneran'ny démonie satana, hitany eo daholo niveau spirituel amin'ny malagasy. Dia rehefa mivoaka iry amin'ilay écran démonie ny besoin ny malagasy de atobany am'izay, atobaky ny devoly reny zavatra mamofady any anaty WC ireny sy ny teo aloha rehetrarehetra mbola tsy hijanona, nandalo teo daholo zany ilro zany ry meizary tsy fantatro izy akoho fa misy mihitsy détrôné tam'izany resaka izany, satria izany no niveau spirituel ny malagasy. Zany niveau spirituel ny malagasy. Zarainao tenin'Andriamanitra malagasy, zarainao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, tenenao hoe mibeba miala amin'ny ratsy fanaonareo tsy mila an'izany malagasy. Fa ny zavatra ilain'ny malagasy de ireny vidéo any amin'ny toilette reny, any amin'ny WC. Fandrombahana mihitsy, misy mitrosa crédit mihitsy. De izay no mahatonga atsika manambara, ary tena marina ny fanambarantsika, be da be no andahany zany fa tena marina zany fanambarantsika izany. Fantatry ny devoly ny niveau spirituel ny malagasy. Zay zany niveau spirituel ny malagasy, asan'ny nofo. Zay ny zavatra voalohany zay, mazava zay.
be da be ny andahan' zany fa izay ny fahamarinana ary marina izany zavatra ambarako anareo zany be da be ny tsy faly am'izany fa izay ny marina ny zavatra faharoa de mifampitohy am'izay ihany satria efa zay niveau spirituel amin'ny malagasy de normal ny fahasimbana misy ny fampitehany eto amin'ny firenena ny karazana abomination ny sanatriny zany hoe enfer à ciel ouvert Madagasikara miditra eto zay te hiditra mivoaka eto zay te hivoaka mbola hoaviny tsy tokony ho avy rehetrarehetra karazam-palitona rehetrarehetra izao miditra eto daholo de vo hitatsika vo eo androany oraora vitsy lasa izay nisy fivoriana tao amin'ny tranony filoha teo aloha monsieur Marc Ravalomanana tonga tao any solotena ny Sadek fatatsika nefa fa izany Sadek izany dia androm-panjakana international zany hoe c'est pas n'importe qui zany organisme matanjaka be zany entité tena hoe manana fondement ngeza be zany monsieur Marc Ravalomanana de filoha teo aloha izy resaka géopolitique indray zany tsika eto hoe tsika manamafy an'le resaka teo fantatry ny devoly ny niveau spirituel malagasy fa tsy filotsony izy am'izao vanim-potoana resantsika izao dikan'izay le hoe tsy filo intsony izy am'izao vanim-potoana resantsika izao dia olotsotra izy zany ohatranao ohatranahy ny fanontaniana mipetraka de hoe inona no ataon'ny Sadek izay organisme international na matanjaka be zay manana ny toerany eo amin'ny sehatra izao tontolo zao any amin'ny tranona particulier anankiray resaka géopolitique fa izay zavatra izay de misy suspicion ana esprit izay tenenako anao hoe alefa sady ny fisainanao sy ny fieritreretanao mahatonga hiteny an'izany de hoe nisy zany ny zavatra tsy neto teo aloha de narodana rava de nisy intérim hoy ny sasany afanaovozana tsy fantatritsony tetezamita am'izao vanim-potoana isika iresantsika izao iresona makany amin'ny fandaminana sy ny blabla rehetrarehetra zany fa za zany miteny amintsika hoe misinina sady miseho hoe organisme international matanjaka be ao anatin'ny entité anankiray misinfiltré any amin'ny tranona particulier anankiray fa izay dia mireveler esprit politique politicienne zay le hoe esprit politique politicienne zay fa nresantsika teto hoe asan'ny devoly be mihitsy hianjera indray zany ao anatin'ny efa fikorotanana iainan'ny génération misy teny malagasy izany tinio izay zavatra resatsiko izay tinio izay zany hoe d'ici peu de temps zany dia iseho manifester izay esprit zay raha feheziko izay tapany farany resako zay dia miletika hatrany zany isika ao anatin'ny déstabilisation amin'ny rivotry ny politika satria se manifester hitrehana indray ihany ko zany izay esprit zay après de izay zavatra resantsika faran'izay mikolla mihitsy am'le hoe fantatry ny démonia ny niveau spirituel any malagasy satria ny malagasy tsy te hitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy te hiverina amin'i Jesosy Kristy au contraire aza ny teny ratsy ny fanamasina tsy ilaina tsony zany baiboly zany 200 ans nefa ny existe teto zany tsy ilainy tsisy ilana zany Jesosy antsony de hita ny démonie zay niveau spirituel izay dia misy karazany zavatra be da be orchestré ny démonie vidéo omaly fakomaly selon an'ilay hoe miariary ny asan'ny nofo esprit anankiray zay dia io ihany ko fa reveler androany ihany ko ny souffle na esprit anankiray zoavy raha tsy amono andrava andringana amokarena piditrarena sy ny sisa rehetrarehetra en parallèle am'izay sady mikolla amin'ny zavatra andresantsika teo no miconfirme ihany ko miatteste an'le nresantsika teo hoe fantatry ny démonie ny niveau spirituel ny malagasy satria ilay besoin ny malagasy mihitsy noho izany zavatra rehetrarehetra izany
dia sady manamarina ny teniny soratra masina hoe tongava aminao araka ny irinao. Zany zavatra rehetrarehetra tonga izany tsy misy responsabilité an'Andriamanitra tsy toa, tsy misy responsabilité an' Jesosy Kristy zany, tsy misy responsabilité amin'ny filazaontsara izany. Fa noho ny toe-pon'ny malagasy tsy te hiaraka amin'Andriamanitra tsy toa, tsy te hiverina amin' Jesosy Kristy, tsy te handray ny filazaontsara sy ny famonjena ny oentin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, dia satria ny toe-pon'ny vahoaka malagasy izo génération zao tsy mila filazaontsara, dia ilay zavatra tena ilain'ny malagasy mihitsy no mianjera aminy ary hitany démonie zay niveau spirituel zay dia minorira ny malagasy amin'ny karazany zavatra sio be da be ny démonie amin'ny kisany ny nofon'ny malagasy satria ilay nofo mihitsy no mirangorango an'izany zavatra rehetrarehetra izany tongava aminao araka ny irinao. Zay no mba afatra apitaiko amintsika vetivety zaraiko amintsika fahamarinana tsy maninona mandazy ty andara tsy manaiky zay tsy manaiky fa zay hitanay anao ambaranay zay fantatray milazainay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Tianao Jesosy mirarosoa veloma tompoko.